Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandarana iarana fiangonana Refi Androndra kely. Eny ary tompoko ampifaliana lehibe indray no anaterako ny arahaba ho antsika tsiraray avy izay manaraka ankehitriny, ary manonona ihany koa ny fitahin'Andriamanitra momban'ny fiadanana ho antsika ny tenako amin'izao fotoana izao. Isaorantsika lehibe Andriamanitra izay mbola nampiaona antsika indray amin'ny alalan'izao afatra izao zay inoko fa afaka tena anovan'Andriamanitra ny tantaram-piainanao izay ao anatin'ny fasarotana, ao anatina ady, ao anatina olana, na ao anatina tsy fahasalamana mihitsy ianao zay mahita ankehitriny, de sako no miteny aminao hoe Jesosy Tompo de afaka hiasa hiditrantsehatra hitondra asa magaga eo amin'ny fiainanao. Izay indrindra no anetanako anao sahady hanana finoana lehibe mihitsy hoe raha tonga izao afatra izao ka nataon'Andriamanitra maheno anao sy mahita dia mino sahady fa famonjen'Andriamanitra ary fanafody anankiray entin'Andriamanitra ihany koa hiasana eo amin'ny fiainanao izao afatra ampitondray ny mpanomponya izao. Ka mampanantena anao hoe any amin'ny fiafaran'ny fandarana any dia hivavaka ao anao na inona zavatra tsapanao mamatotra anao amin'izao fotoana izao, mety tena ao anatina fahaverizan-kevitra ianao satria mety de sarana ady olana ao amin'ny fiainanao na ao amin'ny arabolanao, na ianao ngamba le anisan'ireo olona hoe tsy hitanao tsoa zay ho atao fa taky ny efa olona tapidalakale ianao, efa nitodika tany amin'ny anatsimo na kany amin'ny avaratra na kany andrefana na kany antsinanana ianao, ary voatetinao avokoa zay olona mba fantatra mba hitetavana vahaolana famonjena manoloana ny olana rehetra zay menjady ny fiainanao. Mety ianao ny mihevitra hoe ondroondronao samyrery nga masitra ny fiainana, fa tsarovy fa mbola misy aho afaka tena hiasa hitrantsehatra farazay aingana ny fiainanao, Jesosy no anarana. Zay indrindra no tena hitomako antsika rehetrarehetra hoe mino ny afatra zay ampitondrain'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Ka misy tenin'Andriamanitra iray izay ovakitsika ao amin'ny bokin'ny Romanina toko 1:20 ao amin'ny 9:9-30. Romanina toko 1:20 9:9-30. Zao no vaky le teny voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy na makiko azy. Fa izo no miaviny zao zavatra rehetra izao, ary izo no miazona azy, sady izy koa no antony, izy anie no miamboninahitra mandrakizay. Amen. Averiko tsara, fa izo no miaviny zao zavatra rehetra izao, ary izo no miazona azy, ary izy koa no antony. Eto ny tenin'Andriamanitra ry havana zay manaraka ankehitriny de mampafantatra ary manorevitra atsika ihany koa ny amin'ny Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra lay tokana izay tonga amonjy izao tontolo izao. Satria tokoa mantsy de mila fantatsika fa ny programan'Andriamanitra, ny tanjon'Andriamanitra ary ny tao am-pon'Andriamanitra nanomboka tamin'ny fotoana tao amin'ny bokin'ny Genesis toko 1 na ny fiandohana de zao voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe noharian'Andriamanitra ary nataon'Andriamanitra ho tsara indrindra ny zavatra rehetrarehetra izay ny foroniny. Averiko tsara, noharian'Andriamanitra sy nataon'Andriamanitra ho tsara indrindra ny zavatra rehetrarehetra izay nataony. Izay mihitsy ny tao am-pon'Andriamanitra. Andriamanitra zany raha nanorina raha nanao ny famoronana, tsy nanao zavatra kototo, tsy nanao zavatra maikamaika, tsy nanao zavatra zara fa vita, fa ny tao am-pon'Andriamanitra de zao ny nahafapo azy indrindra no nataon'Andriamanitra. Nataon'Andriamanitra ny tsara lavitra, nataon'Andriamanitra ny tena mety, nataon'Andriamanitra zay nahafapo azy ny zavatra rehetrarehetra izay ny foroniny. Ary tsy vita zany any fa na isika zanak'olombelona azy izay no foron'Andriamanitra de voalaza ny tenin'Andriamanitra fa ny tena tonga lafatra, ny tsara indrindra, ny tena mety no napetrak'Andriamanitra mba hiaina ny zanak'olombelona tety ambonin'ny tany. Ary ny bokin'ny Genesis de miteny mihitsy manao hoe andehantsika morona olona tahaka atsika, tahaka ny endrikitsika,
zay mihitsy nyprograma an'andriamanitra zany hoe roanarina raha nataon'andriamanitra ny olona raha nataon'andriamanitra nisy ny olona de ambarako amitsika tsara mihitsy androany fa nataon'andriamanitra ozy ny baiboly hoe itovy endrika aminy itovy aminazy any ko nataon'andriamanitra anana fiainana fiainy fiadanana nataon'andriamanitra manana fiainana fiainy filaminana nataon'andriamanitra manana fiainana tena tsara ary nataon'andriamanitra manana fiainana tena salama mandrakarifa zao nefa no izy nampalahelo de izao na de nanana tanjona nanana fanirina tena tsara indrindra ho an'ny fiaina zanak'olombelona sy ny zavaboary rehetra ry andriamanitra de ny zavatra nampalahelo de ity lavo zanak'olombelona rava fiaina zanak'olombelona potika ny fiaina zanak'olombelona ny antony de izao voafitaka le atao hoe menarana ny zanak'olombelona de rehefa voafitaka zanak'olombelona ka tsy nakatoan'andriamanitra sy ny teniny tsy niaina tamin'ny fanekenany tenin'andriamanitra intsony de rava le programa an'andriamanitra rava lay sitrapon'andriamanitra rava ihany ko le fiainana tsara izay nataon'andriamanitra ho atsika zanak'olombelona ary nanomboka teo de nangidy sy nijaly ary ory tanteraka raha olombelona tonga ny fanozonana tonga ny fiainana rava tonga ny fahafatesana fandringanana ary zany na tonga reo taranaka damaseva voalohany zay tsisa fa ikaina sy abela zay voalaza ny tenin'andriamanitra fa tonga trany am'ilay to hoe fanahana fahafatesana ny famono izy ireo ary tsy vita zany ihany na de maty ary iabely de le lehilahy atao hoe kaina kosa de mbola nozonon'andriamanitra indray lasa manjenjeny lasa voaozona mihitsy izy ka lasa mpanjenjena tamin'ny tany maro lasa tsy afaka mipetraka tamin'ny tany anankiray intsony ka hoy amitsika hoe firifiry mory havano am'izao fotoa zao ny olona fierevitra manoloana ny tranga misy eo amin'ny fiainana tena tsy haintsony hoe ahoana ny tokony atao manoloana zavatra rehetrarehetra zay misy eo amin'ny fiainana ary tapidalakalia rahabaky teny izaky ny teniko teny aloha manoloana ny tranga misy eo amin'ny tokantrano manoloana ny fifandraisan'izy mivady efa tsy esy fiarahamonina milamima intsony tsy mifanaja firifiry re olona tena hoe mamoy fo lasa mandeha miankidoha amin'ny zava-madomelona firifiry re olona zay mamony tena no nino no nitrangam-piainana ao anatin'ny tokantrano firifiry re olona lasa mandeha ohatrany hoe lasa verisainy lasa daly izy manoloana ny tranga misy eo amin'ny tokantrano ary tsy vitra am'reny olo reny na de olona tsy narary fohatra ny ampiandohana azy olona salama tsara trany ampiandohana azy nampalahelo de izao taty arina de tsy vitra amin'ny olona taizana reti-po mijaly misainto ranomaso lava ny hitany anatin'ny tokantrano ary ity zavatra hitako manoloana andreo olona be de be zay miona aminay matetika de tsy vitsy amin'ny olona no hoe tena tsisy fitiavana intsony fa de gidragidra lava no iainany ao anatin'ny fanapatiny ranomaso korotana tsisy mifanajana intsony na de mpivady tena ny fakaty ny fanaja ary ny aramonina tsara tena ampiandohana ny raisaina na vita zavatra maro na tsangan-javatra be de be mihitsy fa ny mampalahelo taty arina dia ny fanohatra tam'izany no zava-misy sy mitranga be de be ny olona niaina zany ankehitriny ao akeo re olona nefa zay mba nianatra tsara tafita tamin'ny fianarana mba nahazo asa tsara ihany ko fa ny zavatra mipetraka sita dia taty arina rava ny fiainana potika ny fiainana ary lasa tena hoe fiainana ao anatina tena faravana tanteraka ny fiainana zany olona izany mety anisany zany ianao zay manaraka ankehitriny amin'ny alan'izao fandarana izao mety efa mba niezaka ianao zay azo atao mba iarena amin'ny fiainanao indray zay efa nidaraboka tsy hitanao tsony ahoana ny afana manangana indray ny fiainanao io nanatona olona pahita ianao nanatona olona mety afaka anavitra ny fiainanao ianao nanatona namana sy mba olona mba fantatra ianao fa de ohatrany hoe no maly tsy miova ihany ve fiainanao androany fo vo mafaly ny abarako amitsika olo tenin'andriamanitra ny angatsika teo izy no niaviany zao zavatra rehetra izao ninina zavatra ilaitsika ninina zavatra iritsika ninina zavatra tetavitsika de tsarovy fa ao am jesosy raha tsoroko de hoe hoe ny baiboly ray manontolo de jesosy nivony baiboly ary anko ny atafavoaka ny atafita ny ampiova ny tantarany fiainatsika dia jesosy anko no antony atonga ny fiainanao io afaka ho tafavoaka ka na inona mety tetavinao
na inona mety ilainao, na inona mety irinao, de mitonanao androany andao hiazakazaka makao am Jesosy Kristy. Andao anatona an Jesosy androany, andao tena napakevitra tena hoe atoky azy androany. Fa ozy ny tenin'Andriamanitra, izy miavizo zavatra rehetrarehetra izao. Rehefa rava ny fiainan'ny zanak'olombelona, rehefa potika ny fiainan'ny zanak'olombelona, araky ny tengo teny aloha ny fahotana nataony Adama sy Eva tsy fakatoavana. Ny tenin'Andriamanitra rava tokoa ny fiainan'ny olona. Tonga tafasaraka tamin'Andriamanitra ny mpanota, ary nizotra nakany amin'ny fahaverezana ny fiainany. Kanefany niala nenin'Andriamanitra, nanao zay fomba rehetrarehetra Andriamanitra hoe ahoana indray no amerenana ny fiainan'ny zanak'olombelona hoany am'le fahatsarana, hoany am'le tanjon'Andriamanitra, hoany am'le fiadanana izay efa tao am-pon'Andriamanitra. De ny any vahaolana hitan'Andriamanitra tsara indrindra ary tena mety de izao: tsy maintsy nalefa nidina tety ambonin'ny tany Jesosy, ny ran'Andriamanitra raha izy niala avy any an-danitra tokoa ka nidina teto am'ty tany be fahotana ity, mba ninona, mba hanasitrana indray ny fiainan'ny zanak'olombelona izay resy lahatra sy ino ary anaika an'izany Jesosy izany. Ary rehefa tonga Jesosy de amerina ny fiainan'ny olona ho any am'le tena programan'Andriamanitra io tsara, fiain'ny fiadanana. Ary ny tena lehibe de hoe mba amerina ny fiainan'ny olona indray, ifandray amin'Andriamanitra mba nanany olona fiainana mandrakizay. Sarovy tokoa ny ry mpiaino fa tsika nge nanote miaina atao anaty fahotany ary raha itsika ny nandrasana hoe andeha anatona an'Andriamanitra, raha isika ny andrasana hoe tena anaiky fahotana sy ionona ny am'izay fahotana be de be fa vita. Tsy nisy olombelona nay ny onona tamin'ny fahotany, fa ny fiainan'ny olona de nakany amin'ny faratsiana ny azakazaka meratsy ary ny Baiboly mampianatra an'izany hoe tsy nisy olombelona teto ambonin'ny tany izay nanao ny tsara ka tsy nanota. Ary ozy koa ny tenin'Andriamanitra samy efa nanota izy rehetra, tena niaina tao amin'ny fahotana ny olona, niaina tao anaty faratsiana ny olona, samy nanota daholo ny fiainan'ny zanak'olombelona. Ary reny fahotana zay nataontsika ireny dia natonga varavarana ny sokatra ka nitondra faravana sy fampitehana ho an'ny fiainantsika. Reny varavarana, reny fahotana nataontsika ireny koa rehefa nisokatra ny varavarana, de ireny ihany ange no natonga ny fiainantsika nidiran'ireo karazana fanaratsy, nidiran'ny fanamaloto be de be, nitona ny karazany maro araky ny asany. Ary io koa natonga ny ozina zay matetika ampianarinay eto am'ty fandaranay ity hoe manapaka ny fiainan'ny olona. Betsaka ny olona ny tsy resy lahatra, betsaka ny olona indraindray tsy tonga saina, ary betsaka ny olona tsy matakatra ihany koa angamba ny tena marina hoe tena misy karazana fanaratsy ange mahatonga ny fiainan'io tsy tafavoaka, misy karazana ozina ange mahatonga ny fiainan'io tsy tena tonga lafatra ary mahatonga ny fiainan'ny ohatrany hoe ravarava foana. Ohatra am'izany zao, be de be ny olona ny fanina taniko miteny hoe tena ratsy ny olona miaraka amiko pastera. Ohatrany hoe zay olona lehilahy miaraka aminazy de lazay fa ratsy daholo, mamitaka, mijangajanga, mivadika amin'ny teny fanekena. Ekeko tokoa, ratsy ny fiainan'le olona matoa izy mijangajanga, ratsy ny fiainan'le olona matoa namitaka anao izy, mety ratsy izy, misy devola ao anatiny. Fa saingy ity mila jerevanao de hoe raha olona dimy amanenina kosa ve no niaraka taminao zay nametokom-pitiavana anao daholo, de nefa de 2 volana 3 volana 8 heritaona farafapetsany de voafitaka ianao, tratranao ndraindray na namanao akaiky anao azy de lasa niaraka tamin'ny olo tianao, namanao akaikinao de lasa nivadika lasa hoe miaraka tam'izay olona efa mba hoe fofombadinao, tsy nroa tsy nitelo fa matetika loatra. De eo zany ny tenenako amitsika, jerevo so de mba oziny io. Ary misy am'ireny olona reny nge lasa tena mba efa nanolo tena ho an Jesosy, nanapa-kevitra nompo an'Andriamanitra, ary tena hoe resy lahatra mihitsy hoe za tena hivavaka, ary tonga tokoa tena nanambady izy, natsangana fanabadiana izy. Fa zavatra mitranga sita de tya mandeha ny taona, mandeha ny andro, mandeha ny ora, inona zavatra mitranga? Rava le tokantrano, potika le tokantrano. Tamin'ny fotoana tsy napoziny, ataoko hoe zavatra tsy de nanahoana akory, afaka ny fandeferana, afaka ny fampiresahana, afaka azo lazaina hoe ny fantsina, de iny de nitondra le tokantrano nakany amin'ny faravana tanteraka. Eo izy hoe tena gaga hoe fa ahoana, efa namasinina teo anatren'Andriamanitra le tokantrano, nitsofina rano, efa napetraka tamin'i Jesosy any koa le fanabadiana, ary nentina mbavaka, efa naninona loatra aza no natonga le tokantrano rava indray. Eo no tenenako amitsika androany, tena misy izy io.
tena manapaka fiainan'ny olona maro io ozina io, ary karazana ozina io no mahatonga olona maro be mihitsiny manana fiainana mpitiavana mijaly, manana fiainana fitiavana tena mikorotana, ary mahatonga fiainana mpitiavana tsy tafavoaka mihitsy. Ka hoy aminao androany, aza raisinao takany hoe kisendrasendra mahatonga ny fiainanao tsy tafavoaka io. Aza raisinao takany hoe ianao ngambany ratsy vitana mahatonga anao manana tokantrano tsy milamina, mahatonga anao manana fiainam-pitiavana tsy mba ohatrin'ny ny olona rehetra. Ary misy amintsika nge mitsiriritra na maniry fiainan'ny hafa mihitsiny hoe ny endry zareo atsy rangamba tena milamina izy mivady, mba milamina izy roa, tena mba tiako rangamba ohatrin'ireo ny fiainako. Ka hoy aminao, Andriamanitra nge nametraka fa Jesosy ny aviany zavatra rehetra raha tahin'Andriamanitra ny tokantranony hafa milamina, mifandefitra, mirindra tsara. Azon'Andriamanitra tao aminao, azo Jesosy menanao ankone zany satria Jesosy nivo zavatra rehetra, Jesosy loharano zavatra rehetra, tsy misy avy amiko, tsy misy avy aminao zany, fa avy amin'ny Jesosy. Karaha nomen'Andriamanitra Jesosy Kristy hanavitra atsika, hamonjy atsika, hanafaka atsika zanak'olombelona tao anatin'ny lalana makany amin'ny fahaverezana, mba hitorantsika makany amin'ny fiainana mandrakizay. Ahoana mo no tsy hitahin'Andriamanitra atsika ety ambonin'ny tany? Ahoana mo no tsy anasan'Andriamanitra atsika ao anatin'ny tokantrano zay mikorotana? Ahoana mo tsy amonjen'Andriamanitra ny fiainam-pitiavanao zay tena hoe mampalahelo? Tsy ahitanao fiainam-pitiavana mamy, tsy ataonao fiainam-pitiavana tena mba ohatrin'ny olona rehetra hoe tena mirindra araky ny tokony ho izy. Azon'Andriamanitra tao amintsika zany satria Jesosy no aviany zavatra rehetra, izay ko no antony, ary Jesosy miazona azy. Hoy aminao androany, aoko resy lahatra ianao ho ateny aloha, fa afaka mbola hovaina, afaka mbola hositranina, afaka mbola tahina itokantranony ao, satria Andriamanitra no antony anovany tantaram-piainanao ho any amin'ny tena tsara lavitra. Mety misy amintsika ao anatina fiainana tokantrano tahaka izany amin'izao fotoa zao, na mety mbola tsy rava ny tokantranonao ngambany, fa mety efa hoe mikorotandava, ary ohatrany efa tena mba vahoana ny faravana mihitsy. De hoy aminao androany, mbola azo vaina ho any amin'ny tena fiainana tokantrano lamima, ny fiainana tokantranonao. Mety anao ankyle manana fiainam-pitiavana ohatrany tsy de araky ny tokony ho izy, akoatrany hoe ozina ny teneniko teo. De misy anko karazana fanaratsy zay mahatonga ny olona tsy manana fiainam-pitiavana tena milamina, ary nio fiainam-pitiavana tsy milamina iny tsy tongatonga ho azy. Tsy ianao ny tena olona masika na sarotra ramonina, mety ny lehilahy miaraka aminao no miteny zany, mety ny vehivavy miaraka aminao no miteny zany hoe ianao tena olona sarotra ramonina, ianao tena ohatry ny olona hafahafa, ianao tena olona ohatry zao. Fa zavatra aza tindry ity, ny devoly eneka manana fomba tena fahaizana miady, ary manana tetikady ndray tena ohatry ny hoe mahavariana ny olona hoe sodoka mihitsy ny olona hoe za mihitsy zany tena mahatonga za fiainana tsy milamina zao ve. Na lehilahy de tonga de mieritreritra hoe ty vehivavy ty mihitsy ny tena ratsy toetra ka aleoko misaraka aminy. Fa hoy aminao androany, misy na teo ozina tsy mahavany tokantrano, zay mahatonga le olona tsy tavavoaka ara-pana badina mihitsy, taka ny ohatra hoe revanao ty tantara teneniko ty, tany amin'ny bebe anao tany ohatra génération piraitapo aminy, misy roa na telo vehivavy tsy manambady, na efatra mianadahy na telo mianadahy tsy manambady, fa de mandra-pahafatiny de teny tsy nanambady mihitsy izy. Misy tam'ireo piraitapo aminy ray nanambady ihany, niteraka ray na niteraka roa, fa de rava fanambadiana de samy tsisy nanambady tsony izy piraitapo mandra-pahafatiny. De re taranaky ny sasany reo taty arina taty, rehefa nandeha fotoana mety nanana taranaka izy, nanana zafy izy, fa mety tsy nietsika atao amin'le tarana antsony ndray lefa le ozina, fa ty amin'ny zafiny aty ndray de misy telo mianadahy, efatra mianadahy ndray tsy nanambady mihitsy, tsy nahazo tokantrano mihitsy, na mba nanambady ihany fa rava tokantrano ohatran'le teo aloha eko. De enao zany mieritreritra hoe io tantara ity ene raha araky ny fahenona de ohatrany hoe fa tany any bebe ane tany na hoe bevokana lehilahy izy, de tsy tanteraka akory le fanambadiana, fa de nifitana lehilahy de niteraka tsy nanambady. De jerevana koa am'le fianakaviana tariarina, misy karazana tantara ohatray, de tena mitovy arabaky teny le tantara. Io le atao hoe ozina, de io ozina io tena manaranaka izy io, ary mipita. Eko any boky Deutéronome toko 7 andiny 7 de mampianatra mihitsy. Indro aho zay Andriamanitra de mametraka fitahina sozona eo am'loanareo androany, ary eo am'loanareo koa fiainana sy fahafatesana. Misafidiana ny fiainana mba ho velona ianareo sy ny taranakareo. Zavatra anankiroa mazava be mihitsy no apetraka Andriamanitra eo.
fitahina ato fanozonana ato fa safidy Andriamanitra banan'ora Andriamanitra zany nametraka torolalana ao atsika Andriamanitra hoe raha isafidy ana nefa ny anao safidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao nanao hoe mba ho tafavoaka mba ety zavatra ataonao sy ny taranakao zay ny tian'Andriamanitra ho ambara mba ho tafita ianao sy ny taranakanao zany hoe le safidy nataon'ny olona iny de iny no hitondra vokatra ho an'le olona sy ny taranana mazava ho azy zany fa raha nisy ozona atao am'le ray aman-dreny de arak'le ohatra teneny toe taterina nakao amy zanany nakaty amy zafy de raha mbola eny iny ozona iny de isatrika amy foana fa ny fotoana fotsiny mety samy manana ny asa samy manana fotoana etseny eo fiainan'le fianakaviana na le taranaka ka ho anao zay manaraka ty mifandarana ity androany aza raisinao takony hoe reto fiangonana refiandrondra kely ve de ohatr'izay foana no zavatra tsy maintsy eti ny taonany olona nampianarana ny olona ito am'ty fandarana ity fa zay tompoko tena vavolombelona nahita maso amy fiainan'ny olona maro zay tsy voatanisana intsony tena hoe niovo ary ny tena tsara lavitra ny tantara-piainany tombatiky ny fanapahana ny ozona teo aminy izany akoatra ny ty ozona ity nefa ny araky ny teno teo aloha zay ozona mpitona hoe fanavatokatrano na tsy manonam-panambadiana de misy anko ny atao hoe fanaratsy zay tsy mavantokatrano mihitsy matetika izy io de miara-miasa am'le fanaratsy atao hoe fanamanambady io fomba fiasan'ny fanaratsy anankiray ty indray de amin'ny lalan'ny nofy no isehony ray olona de mety misy nofy tonga eo aminy manofy izy takony hoe misy lehilahy miara-matory aminy amin'ny alina io na misy olona ara indraindray amy fotoana atoandro izy mba makamakainy iny matoritory eo ambony sezany eo na matoritory ankio eo amin'ny eo amy fandrinany eo de izy rendre maniny de tsy tapitapika eo de tonga misy lehilahy mitakony nofisiny mety endriky olona fatany na endriky olona tsy fatany akory pramonina na mpiara-miasa na mpiara-mianatra ary ity ary zavatra tena ratsy ary hitako hoe tena devoly de tena manao ze ratsy indrindra fiaina zanak'olombelona koa rehefa tafiditra satria nisy olona andresaka tamiko maromaro zao de zo mihitsy tenen'le olona ray niteraka azy nofisiny fa miara-matory aminy manambady anazy mianada mipiraitapo aminy nofisiny manambady anazy miaraka aminy ao anaty nofy ny anabaviny nofisiny miara-matory aminy nanyreny niteraka anazy ary rehefa amy fotoana mifo le olona aveo de gagy izy hoe fa inona loatra iny nofy iny fa nanina loatra ary draindray le olona lasa malahelo efa manina loatra fa tsy sany tantaraina amin'ny rainy tsy sany tantaraina amin'ny reniny tsy sany tantaraina amy piraitapo aminy nanofy miaraka taminao ange za tamin'ny alina fa le devoly miaraka le olona ao anatin'le nofy le devoly mamaritra le olona ao anatin'le nofy ifanahina to hoe fanamanabady manofy izy anko hoe ohatrany hoe mifanoroka man'olona tantanana lehilahy na tantarana vehivavy eny an-dalana ao anatina nofy de ny olona iny nefa de zao ny zavatra fiatraika zay nofy ratsy zay de ity tsy mana fiainana fitiavana tena ilamina le olona ary tsy vitsy re olona nisy zany tsy navanona tokatrano mihitsy ndraindray maivan'ny olona le izy na tsinitsiniaviny de misy amitsika manaraka eto zao mety hoe indray mandeha na indroanao nisy zay nofy zay efa toka zany le fanamaloto na matetitetika mihitsiny ianao dia misy zay nofy zay ary ny fiainan'ny olona misy zany akeo koatra hoe tsy mahavana fiainam-pitiavana de sasatry mivofitaka na miteraka tsy manambady na mety mahita olona mba lokaloka fitiavana aminao any ianao fa de hoe voafitaka foana fa vadin'olona kay le izy ary matetika ianao de miady amina vadin'olo fa hoe mpangalabadin'olona nefa ny tsy fitiny ianao fa mba mivavaka tsara Andriamanitra momeo ze tena anjara koa momeo ze tena vady andefimandro koa mba hiaraka amina amty fiainana ty inona ozy ianao zavatra misy nefany tsy navanina tokatrano voafitaka lava ary dia tsy manana tokatrano milamima sy fiainam-pitiavana misy ny olona ihany ko akoatra le manofy misy miara-matory na manofy manambady anazy na mifampitantana aminazy mety tsy olona ndray nofisinao fa enjehana omby masika mahita biby lava matetika ihany ko fa naratsy le manambady ahoana badika an'iny manofy ihany ko ohatrany hoe mandeha ny anaty rano maloto zany ianao de latsaka any amy toerana misy maloto foana eo le fana maloto zay ary ny olona misy an'iny de akoatrany hoe tsy mahavanina fiainam-pitiavana tsy mahatsangana tokatrano de zavatra tsy haritra sy hita de ity
hatrany amin'ny fahasalamany ary de tsy normal. Misy tamin'ny olona niona taminay indray natsanga tokantrano any izy taty arina fa zavatra misy de zao tsy mety mavaninanaka, tena tsy mety mavaninanaka raha baky teny izy mampalahelo natao daholo zay fomba anefarany efa tsy navaninanaka izy de nariny le lehilahy na nandeha jangajanga ny vadiny de zao tenen'le lehilahy hoe satria anao tsy mahazo taranaka tsisy taranaka de inona tanjon'le fanaratsy de hoe ho anazy rery le olona tsy avela niaraka amina olombelona vadiny de ohatrany foana ka hoy amintsika androany Jesosy no izy no iavin'ny fanafana, izy anko no miazona fanafana, izy no anton'ny fanafana ary tonga aminao zao afatra izao satria nahoana tia nafaka atsika Jesosy, tia nova ny tantara-piainatsika Jesosy ka ahoana ary ny tokony ataotsika mba tonga amin'ny fiainatsika zay matsapa hoe tojo za zavatra nampindrain'Andriamanitra zany, ahoana ary tonga atsika mba afaka tena anana fiainana miova ho tsara lavitra, anana fiainana tena sambatra araka zay voatantara tany aloha. Voalohany indrindra aloha zany tsy maintsy mandray an Jesosy Kristy amin'ny fiainanao ianao ary mampandrosa azy ao am-ponao ary mino azy fa izy no fanafody afaka anasitranana anao, anasitranana amin'ny fiainam-pitiavanao, anasitranana no avinao ary tonga anao andova fiainana mandrakizay. Mino an Jesosy ianao, ry havana aza varina miazakazaka fotsiny hoe andeha hitady famonjena sy vahaolany tantaran'ny olona setseroa ndraindraiky tantarainao ny olonao manolona vao mainky hiparitaka etseroa ho fantatry ny olona rehetrarehetra fa raha maka am Jesosy ianao, izy no niavin'ny famonjena ho anao, izy ny avin'ny fanafahana ho anao, izy ny avin'ny fanasitranana ho anao ary izy ny avin'ny fitahina ho anao. Mankanesa ho aminy fa izy anko lalana tonga fiainatsika ho eo akaikin'Andriamanitra mandrakariva. Faharoa de manaova fifonana lehibe mihitsy ny anao ny amin'ny fahotana zay vitanao rehetra, ny ratsy nataonao hatram'izay indrindra fa ratsapanao hoe efa niaina tao karazana fanompona zavatra hafahafa ny ray aman-drenao na ianao manokana, nisy zavatra nataonao sy terizinao ao an-tranonao ao tena mitonanao androany. Sahy miankina am Jesosy fa izy no afaka hiaviany zavatra rehetra. Fahatelo, rehefa avy nanao fifonana sy mibebaka tamin'ny fahotanao ianao, mitonanao anatanteraka fanapahan-kevitra goavana hoe andeha anatona fiangonanao zay tena misy herin'Andriamanitra, mitoriny am Jesosy mifamonjeny ary mitona ny olona eo sitrapon'Andriamanitra. Miantso atsika tongava manatrika fitombavaka ohatra am'izany zay ataonay fiangonana fiandrondra kely zay tena resy lahatra hoe miasa ao Jesosy, misy fanafahanao sy sanatria frere ihany na hitomako anao hoe andao ativa aminay fotsiny fa hoe aminao ny mafaly anay tompoko de mahita olo afaka eo ampelantanany devoly afaka tamin'ny herina ozina fa matsapa ny fitahin'Andriamanitra sy ny fahasoavana. Zay ny tena fifalianao anay mba tonga anao tena hoe atsapy zany hoe famonjen'Andriamanitra goavana ary mba tonga anao ahitany maminy eo amin'ny fiainana zay nitondran'Andriamanitra anao andalo eto ambonin'ny tany. Ka manentana atsika ako isaky ny atalata, isaky ny alakamisy amin'ny ray ora sasany tolakandro de misy fotoam-panafahana lehibe zay ataonay fiangonana refia ao Androndrakely. Io fitoam-bavaka zay ataonay de misy ny tenin'Andriamanitra zay ampianarina anao, misy ny fanafahana zay ataonay aminao taka amin'ny fijoroavan'olombelona na sao teny aloha. Fa akoatra zay ihany koa nefany de ny alahady de misy ny fitoam-bavaka ho tanterahanay maraina amin'ny 7 ora, amin'ny 7 ora, amin'ny 2:30 ora ary ny tolakandro amin'ny 2 ora sy sasany. Manentana atsika rehetra zay fotoana mahafaka anao eo alahady io de tongava tsy maninona mihitsy fa izay vonona anampy anao hivavaka ho anao ihany koa izany. Raha mite hifandray aminay ianao ka mila fiainana mivantana nefany na mila vavaka manokana ny telefônina na sahala am'izany de misy numéro telefônina io afahako mifandray aminao izany. Misy akeo moa zanaka ny fiangonana re Fiandrondrakely manodidina n'Antananarivo sy ny any amin'ny faritany afaka manatona ireny ianao misy plaque eny hoe fiangonana refia izany de raisinao fotsiny reny de midirao ianao fa misy mpanompon'Andriamanitra anampy anao ka ivavaka ho atsika ary ny tenako ankehitriny. Raha tena resy lahatra teo ianao apetrao fonao ny tananao, raha marary ianao de apetrao fatra mararina kosa ny tananao fa ivavaka ho anao izany. Andriamanitra raiky tsara indrina zay ny an-danitro misotranao amin'ny anaran'i Jesosy. Nampitondrainao ateto ny teninao androany Jesosy Kristy fenao tokoa ny loharano ny zavatra rehetra. Sisy avy aminay fa sao de mirere zahay. Fenao no menay voninahitra Jesosy. Ko ankehitriny mamindrafo amin'ny olona ianao. Didiko daholo ny asana devoly fa naratsy manambady olona. Didiko soroako amin'ny Jesosy miala amin'ny vehivavy io, miala amin'ny lehilahy io. Ny ozona rehetrarehetra zay tsy mahavany mpanambadiana, mpandrava tokantrano, voanako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
ary ny aretina rehetra de roako amin'ny anaran'i Jesosy anak'Andriamanitra velona, miala aloha ranonaretina sy ny fanaitainana, ary na inona karazana fanaratsy zay manao sakana amin'ny fiainan'ny olona, mahatonga ny olona tsy tafavoaka am'izay atao, de roako amin'ny anaran'i Jesosy zany. Tsofoko rano ny olona rehetra ahita amin'ny famonjen'Andriamanitra, avany tokantrano, ilama fiainam-pitiavana, tafita am'izay atao, andova fiainana mandrakizay. Sotra Jesosy eo. Amen. Samy ho tain'Andriamanitra tompoko. Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana Refi, Androndrakely.